Amafisina kosa ny fiara-miasa eo amin'ny firenena Israeliana sy isika malagasy nisy ny fanomezana vatsy-pianarana ho an'ireo mpianatra te hianatra any amin'izany firenena izany. Isany koa moa ny fiara-miasa n'ireo mpikaroka Israeliana sy ny mpikaroka malagasy amin'ny fitantanana ny rano. Arahantsika ny akom-baovao. Nindrisana teo dia mazava ho azy fa momba ny resaka siantifika moa sy ny fampianarana satria Israel zany ny côté ilany satria raha miteny Israel moa dia le resaka matetika resaka ady sy ny sisa fa tsy zany resahana teo fa misy côté hafa. Israel dia ny toeran'ny science zany fa manana anjara toerana lehibe mihitsy zany ny science eo amin'ny Israel ary manana université tena hoe classé ao anatin'ny université tena hoe avo lenta zany nao Israel ao. Ka ny resanay zany dia voalohany nindresaka izy fa le hoe tokony izy le hoe transfert fifanankalozana sy fampitana ny fahalalana zany transfert du savoir dia voalohany aloha izy nindresaka hoe misy ny bourse israélienne zany zay omeny ny mpianatra afaka omeny momba ny agriculture ny momba ny fahasalamana sy ny sisa zany ary momba ny fampianarana koa. Ary izy io izy misy amin'ny teny anglisy ary misy koa nefa misy fampianarana amin'ny teny frantsay dia misy koa amin'ny teny arabo sy any aminay any. Fa ny tena ny fatoan'ny resaka teo zany dia momba ilay hoe ina no fiarahana na hoe fiaraha-miasa azo atao mikasika amin'ny resaka fikarohana ary fikarohana zay mikasika indrindra ilay atao hoe fifehezana ny rano satria izy io zay ny tena ananany zareo traikefa matanjaka mihitsy efa mety efa entsika amin'ny documentaire isan-karazany. Israel dia tsy manana tany fa kely de kely ary désert ny akabeazany fa ny olombelona ozy izy nenay no tena anananay olombelona hoe nampianarina mihitsy zany le olombelona sady dia mba hananany olombelona manam-pahaizana hifehy an'izany toekarenina ny Israel zany.